ny atrikasan-drano zany a atrikasa momba ny tableau de bord environnemental zany hoe tableau de bord environnemental io étude de décision zany hoe fitaovana manampy amin'ny fanampahan-kevitra zany momba ny tontolo iainana dia PDB tsy ny fanampahan-kevitra politika ihany na ny mpanao ny mpandrindra ny tetika asa na programme an'asa ho an'ny tontolo iainana fa na tsika reto voara dia mandray fanampahan-kevitra asa ohatrina hoe hividy fiara diesel ve mbola hividy fiara diesel ve amin'izao toetrandro zao sa efa hijery source énergie hafa sy sisa reny fanapahan-kevitra raisina momba ny tontolo iainana reny zany dia mila fitaovana mila fantatra hoe fa manao ahoana ny toetoetra ny tontolo iainana, inona mahatonga ny fahampitehan'ny tontolo iainana ary inona ny efa fitepe firaisina dia le atelier-ndrano zany le atrikasan-drano zany natao hoe satria ny tableau de bord environnemental efa tany amin'ny année 90 tany ny fikarina voalohany izy io dia efa manomboka ame antitra ihany miova ny zava-misy ny contexte zany fantatra reo fa misy objectif de développement durable changement climatique efa tsy ohatrany tamin'ny taona 90 nandraisana azy ny eo koa zany le indicateur atao maro be fa misy indicateur mila avozy misy indicateur tsy misy données mihitsy nefa misy indicateur tena important fa tsy tafiditra atao ohatra hoe momba ny environnement urbain zavatra misy ety amin'ny tontolo andrenivohitra zany tsy misy efa miova be efa miakatra be ny tsy hoe fantontona ny rivotra sasisa ety tsy tao anatin'ny tany ambolohan'ny ny indicateur momba zany dia ampanarahana ny toetrandro zany le tableau de bord eo koa ny fiovan'ny teknôlôjia dia na ny fampisehoana azy amin'ny internet sy ny fomba fanaovana mise à jour zany fanaovana azy fampidirana ny vaovao zany efa namboarina daholo namboarina iny koa zany hoe ahoana ny fomba indrindrindrindra amin'ny alalan'ny internet ahafahan'ny olona mijery an'le tableau de bord environnemental araka lazaiko teo hoe ny zavatra lehibe tena tokony novaina zany dia le indicateur ny tableau de bord moa zany ensemble na indicateur misy indicateur misy tondro maromaro namarika hoe inona ny toetoetra ny tontolo iainana inona ny tsindry miatraniny inona no efa valiteny entin'ny fiarahamonina zany n'le izy dia misy tondro zany na sorina satria tsisy fanaraha-maso tsisy système de suivi fanaraka aminy na misy tondro ihany koa ampidirina satria ohatra zay hoe momba ny araka lazaiko teo fiovan'ny toetrandro changement climatique zany tsy ohatra ny andraisantsika azy tamin'ny taona 90 tsony amin'izao fotoana zao dia mila indicateur vaovao hoe ohatra ny ahoana ny émission na gaz à effet de serre eto Madagascar ohatra misy communication nationale ataontsika dia tokony ampidirina anatin'ny tableau de bord zany le information izy ny tena mampiasa raha ny tena hoe nanamboarana azy aloha dia hoe ho an'ny décideur raha ohatra tsika anorina politika momba ny environnement dia mila information de base tsika hoe zao ny tena efa etahan'ny environnement aizany misy ny tena betsaka déforestation aizany efa PDB ny efa vahaolana entina inona ny karazana vahaolana entina araka izany dia ny olona mpanapa-kevitra ny ambony aloha tsy mpanapa-kevitra momba ny tontolo iainana ihany fa mpanapa-kevitra hafa koa any amin'ny sehatra hafa raha ohatra tsika hoe manosika ny ohatra hoe any amin'ny resaka angovo zany ohatra hoe manosika ny fampiasana mbola manosika antsika ny fampiasana ny combustible fossile ohatra ny tableau de bord environnemental zany afaka mba manaitry mba manome information hoe efa isan'ny tsika hoe lahara-pahamehana amin'izao tontolo zao ny resaka fiovan'ny toetrandro tokony ampifanarahana an'izany politika sy dia ny mpanapa-kevitra any amin'ny sehatra hafa any amin'ny agriculture ohatra satria fantatritsika fa ohatra iny resaka fampitehan'ny ala fotsiny resahana dia ny sampana fambolena sy fipita zany anisan'ny antony voalohany mampapolitika ny ala dia reny le secteur reny koa zany tokony consulté tokony hijery ny tableau de bord mba ahafahany mandray fanapahan-kevitra tsy hoe anakana ny fandrosoana akory fa ho any amin'ny fandrosoana maharitra tsika zany mba mitsindry any koa le tontolo iainana sy ny taranaka avy zany